mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho ivelany ary araoty ny andro azo anaovantsoa aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamsira mba ho ahafantaranareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosiana 4:5-6. Tandremo ny tenintsika, tandremo ny fanambarana ataontsika, tandremo ny lelantsika. Any bokin'ny Jakoba any dia misy teny mafy mandeha mihitsy hoe ny lela ozy dia rantsana kely kanefa maranitra manindro, ary ity afatra androantsika ity zany dia ampitaina amintsika rehetra satria samby voakasika io avokoa ny olona rehetra amin'ny fampiasana ny lelana mba ho hiteny ampahendreny, hiteny ampitiavana. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 4:5-6. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay any ivelany ary araoty ny andro azo anaovantsoa aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva mamsira mba ho fantatrareo izay havalinareo ny olona rehetra. Ahoana ny fampiasantsika ny lelantsika? Io lela io zany dia nomen'Andriamanitra antsika izy io mba hampiasaina hanandramana tsiro, mba hitenenana ihany koa, ka rehefa mitenitsika dia mba ho teny pahasoavana, teny mpitiavana mandrakariva tahaka ny fitenin' Jesosy. Indraindray dia misy toe-javatra ihany izay tsy maintsy hitenenana mafy. Jesosy koa miteny mafy, miteny mafy tamin'ilay olona nivarotra zavatra tao amin'ny tempoly, ry be tsara velatsia. Mafy zany tenin' Jesosy zany, tena mafy. Raha itsika zany no resahana mivantana amin'izao fotoana izao, be tsara velatsia. Anaiky tsika sa tsy anaiky, fa inona ny tanjon'i Jesosy? Ny ahatonga ny olona hiova fo, fa tsy ho trano jiolany anaovana ny tempolin'Andriamanitra, fa toerana hitezana ho any amin'ny fahamarinana. Ka izao aoka ho lanjalanjaina tsara ny fomba fiteny rehefa mifanatrika amin'ny olona isika. Indraindray isika rehefa any ivelan'ny tokantrano dia tena tsara dia tsara ny fitenitsika, fa rehefa ao anatin'ny tokantrano dia indraindray ohatrany mandeha daholo izao fiteny mifanafana iritraka satria efa akaiky loatra ilay fisaka izan'ny fianakaviana dia tsy misalasala intsony. Fa ny tokony hanaovana teny mamy voalohany indrindra dia ny ao amin'ny fianakaviana, ny ao an-tokantrano, ny mpianakavy finoana, ny ao am-piangonana. Ao koa tsaroany tsirairay fa isika rehetra dia ampamoahana amin'ny teny izay nataontsika. Tsy tokony hampiasa teny enjana mandratra isika. Zava-doza izy io, teny enjana sy mandratra. Aza vela hisosoka amin'ny vavantsika mihitsy ny lahatsoratra momba ny teny enjana sy mandratra, ary aza ampidirina ao anatin'ny lahatenitsika mihitsy. Aoka ny tenin'Andriamanitra no anindrotsindrona sy ananatra ny olona izay miaraka amintsika. Aoka ny rehetra hitandrina amin'ny teny, andao dia anohitra sy ahafaty antsika aza ireo izay tsy mitovy hevitra amintsika, ary dia lasa ho mpanohitra antsika izy ireo vokatry ny teny mahery izay nataontsika. Eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia tsy misy teny enjana ary tsy misy teny manao valifaty. Tsika zany tsy manao valifaty. Eny fa na dia indraindray aza somary mandratra antsika ny olona dia efa adiny, tsy misy manao valifaty zany. Tsy any zanak'Andriamanitra mihitsy ny toetra manao valifaty. Ary dia aoka ho tandremana antsika tsara. Ny asantsika dia mianatra manaisotra eo amin'ny toro-tenitsika ireo izay mamofopofona teny fandrahonana, teny mandratra ary valifaty ho an'ny mpitoro-teny zany. Mpitoro-teny eny ambony pilipitra rehetra, ny mpitoro-teny eny ankalamanjana koa indraindray dia teny mampitahotra, manao karazana menace ho amin'ny olona raha tsy mivavaka dia ho veriny amin'ny afo be, raha ohatrany hoe fampitahorana ny fitaomana antsika olona ho any an-danitra. Tsia, aoka tsy hanao teny enjana no ho an'ny mpitoro-teny, teny malefaka, mety teny mitondra hafatra mavesatra kanefa hitarika ho any amin'ny fiovam-po. Ary tsy nahavita ny adidiny araka ny tokony ho izy raha toka mahery setra amin'ny alalan'ny teny. Amin'ny alalan'ny maha-olombelona moa zany dia indraindray eny ihany ny hafanampo kely, mandradratra, miredrehatra, teraka ilay atao hoe fihetsem-po tempérament zany. Indraindray misy olona manana an'ilay atao hoe tempérament sanguin, mafana rany, mitratrevatreva. Noho ny fahasoavan'i Kristy dia amboarina ny toe-po, amboarina ny fiteny, tandremana ny tenitsika. Fa dia ny tenitsika no anafahana antsika ary ny tenitsika koa no anamelohana antsika. Fianarana moa ny fiainana, andehantsika hiara-miaiky
fa misy tsirambina natao tamin'ity fiteny ity ka manomboka zao a de amboarina mba ho teny-pitiavana manome fifaliana manome fahasambarana ny manodidina antsika rehetra ny tenitsika ivavaka isika misaotra tompo ao fa manoro lalana mananatra anay ianao amin'ity lelana ity mba ho ampiasainay ho amin'ny fitiavana ny fanandratana ny fahatsaraham-po sy ny hatsaraham-toetra hitenenana fampahirezana ny teninay fa tsy andratrana na animbana ny hafa io zay ary amboary isan'andro tefeo mifonay mba hahay miteny tsara araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy tomponay no hanonako ny vavaka amen.